tsika rehetra ny tokantrano hiatrika herinandro vaovao indray isika. Tamin'iny herinandro iny anisany nanamarika ny fisian'ilay andian-drahona nitondra orana betsaka. Ity izao izy ity avy taty amin'ny canal de Mozambique taty izy no kisaka ny atsinanana dia nitondra orana tamin'ny faritra maro teto Madagascar. Ary nandritra n'iny herinandro lasa iny izany dia saika nahazo orana foana afa-tsy ny taty Morondava sy ny taty Toliara taty. Amin'ity herinandro vaovao ity dia mbola azo rotsakorana foana ihany satria moa fahavaratra ny andro saika manerana ny Madagascar fa kelikely kokoa raha oharina tamin'iny herinandro lasa iny. Anisany azo rotsakorana betsaka mananjary tao anatin'ny 4 ny faharaiky amby roapolo ny volana Janoary nahatratra 570 milimetatra na 570 litatra isaky ny metatra toradroa. Ho an'ity herinandro ity dia mbola ampitandremina ihany isika any amananjara any mba ahafahantsika misoroka ny Meteo Talata vokatr'izay satria mbola azo orana hatrany ianareo. Ny vaovao tsara aloha dia tsy ahina hoe ny fiforognana rivo-doza mety hikasika any Madagascar amin'ny 5 andro ho avy io dia anisan'ny vaovao tsara ho fantatritsika izany izay. Dahoary jerena ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitsy vao maraina dia efa manorana araikotroka ny aty amin'ny faritra avaratra andrefany Madagascar aty. Anorana kosa ny aty amin'ny ilany atsinanana iray manontolo afa-tsy ny any amin'ny faritra ny Mosiny mahazo masoandro be mihitsy saika ny aty amin'ny faritra atsimo iray manontolo. Mahazo rorapiso kely ny eto amin'ny faritry ny Afotany dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro na malomaloka ny andro any amin'ireo faritra sisa. Ho an'ireo tolakandro na amin'ny takariva ihany koa dia mety azo orana araikotroka ny aty amin'ny ilany avaratra iray manontolo aty. Mahazo orana mitohy hatrany ny orana aty amin'ny tapany atsinanana dia mahazo orana tandrifin-drahona araikotroka ny aty amin'ny faritra Morimane, Automatsiatra sy ny atitany Atsimondrefana. Sisan'izay mibalika ny masoandro mifandimindimy eo ny rahona sy ny masoandro. Raha ny vinany maripana tamin'ny herinandro ambony nahitana 27 degré Celsius ny ambany indrindra tany amin'ny faritra Ivagina Karatriny fa ho an'ny rapitso 19 degré Celsius ny eto amin'ny faritry ny Afotany amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana ambony indrindra sambany mba hitantsika ny Antalahy izy tamin'ity 13 degré Celsius eto amin'ny faritry ny Afotany dia manodididina ny 13 hatramin'ny 15 degré Celsius eo. Raha andeha ho any amin'ireto firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagascar reto ianao na koa any amin'ny nosy manodidina antsika dia fantaro indray fa any Paris dia mitovy amin'ny any Comores samy avy ny orana. Mibalika amin'ny masoandro any Emilion sy Nairobi, mifandimby ny rahona sy ny masoandro any Johannesburg sy Bangkok ary Seychelles. Mahazo orana tandrifin-drahona araikotroka ny any Maurice fa orana tandrifin-drahona fotsiny ny any La Réunion. Dia toy izay indray ny vinany toetry ny andro sika ho an'ny andrany. Mametraka veloma mandrapitafa aminareo amin'ny herinandro indray tsika